hita amin'ny tanana arabola tsy manam-bola ny fanjakana ka manao tery-vaimanto ireo orinasa. Fanadina-mpanjakana bakalorea olana ho an'ireo mpiadina ny sara-pisoratana anarana. Toetrandro tsy ririnina fa manasara taona. Manatitra ny araba tombo kilasy tongo vavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrandry ahina hiteraka krizy goavana io fifidianana ho avy io raha tsy mitandrina ny voamieram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Efa mazava ny ambarany antoko avy amin'ny fanoherana fa fanehoana fahefam-bahoaka na karazana fiodinana faharoa tamin'ny saritsary-pifidianana teo ity atrehana ity ho ny mpandinika raharam-pirenena Ignace Randriamamizafy. Mitatitra izay vaovao izay Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny Artanjona. Lalana roa ihany no azahoana manova ny fijaliana sy ny fahoriam-piainana mahazony malagasy izao, na maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana na midina an-dalambe. Ny paikady voalohany no drafitra hoenty ny vondrona firaisan-kina ankehitriny amin'ny alalan'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka. Raha azo mantsy ny maro anisa dia mazava ny lalakizoran'ny fitondrana fa tsy afaka anao izay tiany atao eto amin'ny firenena intsony ireo mpitondra. Mila mailo anefa ny antoko avy amin'ny fanoherana fa mbola ny senisy ny HCC izay efa nitakiana fialana tamin'ny sarisary-pifidianana filoham-pirenena teo no mbola ikirakira ity fifidianana ity, hoy Ignace Randriamamizafy. Raha nietreritra hoe anovan'le fitondrana dia rehefa tsy mahazo majorité anao tsy io tsy mahazo majorité tsy mahazo gouvernement zany ianao. Ny lalana ahafahanao manovan'le fitondrana zany a lalana anankiroa ihany. Ny voie légale dia votina motion de censure sy motion d'apaisement. Ny azo anovana ny rafitra faharoa dia midina eny an-dalambe. Teto Madagasikara mbola tsy nisy alternance démocratique na inray mandeha. Mikotrony nareo Tsiranana ny ala teo rotaka tamin'ny 72. Ratsiraka ny ala teo voalohany rotaka tamin'ny 91. Ny ala faharoa ratsiraka 2002 korotana ambony ambany teto crise be. Ny solona Ravalomanana 2009 korotana ambony ambany teto. Raha Jonary Mampianana nge ny korotana aloha ny avril 2018 ary mbola nitokona teny amin'ny kianja tery teny amin'ny 13 mai nge ny team décembre 2018 tsy nanaky ny falanin-drajoelina. Dika zany tsy misy alternance démocratique zany eto Madagasikara hatramin'izao alohany. Zany a mila fanovana rafitra mafy be daholo. Ka iza ny afaka manova rafitra zay manana fahefana. Tsy olona tsy manana fahefana tsy afaka manova rafitra fanjakana zany mihitsy. Ary eto Madagasikara hatramin'izao raha mbola io rafitra io misy dia ny mpifidy ny voaka mpifidy fictif fa ny mpifidy réel dia ny ACC tsy anao kandidana député no nataonao ny malany na tsy malany anao fa zay fanapakevitra raha sinisy ACC any malany na tsy malany l'olona anankiray. Zany mila fanovana goavana be kanefa tsy tafavoaka zany raha tsy manana fahefana ny olona sina manao an'le rafitra. L'olona manana fahefana tsy hanovana zany satria mety amin'io dia mitofoana io kanefa ny rehefa tsy milamina ny fahefana politika dia potika amin'ny toekarena. Raha mahakasika ny fanoliana sahady ireo kandida 7 any amin'ireo distrika izay namohany sy ny fanapana ny sabotsy teo dia nambarany fa fandikan-dalana sahady satria tsy andraikitry ny oveka sy ny seni no manapaka fa tsy kandida ireo olona ireo. Ny HCC ihany tompony teny farany amin'izany fa nalana tena tsy ho kandida ny tsy fandoavana ny antombola raha ny fanazavana ihany. Tokony na mailo ny antoko na vondrona izay nandrotsaka ilay olona izany satria endrika tsy ahatrarana ny tanjona tena ahatongavana sahady indrindra fa ho an'ny antoko matanjaka izay manana olona tokony ho arotsaka ary nahavita izany. Ahina hiteraka krizy goavana io fifidianana io raha tsy mitandrina izay nisy ny HCC, hoy hatrany Ignace Randriamamizafy. Manitra ny akamaroan'ireo mponina ao amin'ny boribory-tany voalohany miaina tsy fandriam-pahalemana ary indrindra tototry ny loto noho ny fahatsetsemany lakan-drano. Fa ankoatr'izay dia nisongadina ny fakana lalana kara-panondro sy kara-pifidianana ataona andian'olona amin'izao fotoana izao izay mahavelona ahiahy. Io teo lakan-dreo dia nijery fotony ny zava-misy eo amin'ny boribory-tany misy azy i Maître Rantra Razafy Manajo teny an-toerana nanangona ny vaovao Asin'Andriamalala sy Manon Randriamalala.
misy andian'olona mitety trano mampanantena fisarana vary sy menaka ka maka ny larakara-panondro sy kara-pifidianan'ireo mponina ao amin'ny boriboritany voalohany amin'izao akatoko ny fanombohany fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana sy ny mba-fambahoaka izao. Ho an'ny tao amin'ny fokotany Andafamamba anaty azy voalohany sy faharoa nanaova ny maître Antra Razafy fitsidiana androany dia hita tokoa ifisiana andian'olona maka laharana kara-panondro io ary nisy mihitsy ireo sanjory vavolombelona. Manatitra ny madame Lalaurie Génie eo dia mahazo 25 000 dia afaka 3 jours mahazo vary 5 kg. Fa za moa mandefa message anao direct foana fa tsy haiko matonga izy na tsy tonga izay dia mandefa fa Augustin zany no mila ny zavatra io dia fahitana malahelo zany izay mahita an'ilay izy fa ny fahazahoana an'izy hoe tonga dia ho alaminy zareo andray ve le izy zany dia vokatra tsy normal amin'ny mazainany hoe manana reny anao zay dia malahelo be zay mahita an'izy nena tsy anaty azy sotra fa nagnany boriboritany voaloha zany azy rehetra mihitsy fa mandefa message direct eny aminay eny ndraindray tsy haiko na tonga na tsy tonga le izy fa zarako reny izy fihoanana ohatry hoe alao anenjika ho amin'ny mihitsy ie dia zay tiana pita rehefa misy zavatra ohatran'izany dia miara daholo nareo tanora sisy dia tena tonga dia makao amin'ilay toerana tsy aterany zareo fa maninona natao teo le zay manatitra an'ilay photocopie-na karatra sy le kara-pifidianana zany hoe tiany ana dia 25 000 dia après 3 jours mahazo vary 5 kg dia nefa mifahazoana an'ilay zavatra ataony zareo hikarakarany an'ilay vokatra vaminy ny kara-pifidianana inge tokony any amin'ny toerana ampiasaina zany ka iny mihitsy dia davany iny teny ilainy zareo le numéro de série an'ilay kara-pifidianana iny mihitsy ny teny ilainy. Fa zarako raha hoe nisy an'ity fihaonana taty teo fa napitapita président mika ihany moa le izy fa zay nanenjera marina raha miayay ianao ka manana reny zay ety efa mijaly le tanora ety dia aloha fa apita ihany zany efa vomba hoe zao dia raha tsika misala le izy dia raha tsika misala io fa zany resaka tsy famarinana lava zany no entina hitondra n'ity firenena ity tsy mendrika zany tsotsy. Ankoatra izay atantatra tsetsin'ny fako sy tsikafina ny asa tsy misy fampanantenana bokady fanendahana isak'izay mihetsika ireo ny tena marary ny mponina ao amin'ny boriboritany voalohany ireo ihany koa ny tena nitaraina mponina tamin'ny maître Antra Razafy Mahantra gasy tena mahantra mafebetsaka ngam'izay ahoana le izy tetezana vita ihany fa tena tetezana vita maître ihany fa mahantra gasy tena mahantra areny dia inona zavatra ataontsika mila manofotsika mila manova ny olona izay mitatana manimba ny firenena tsy maintsy mandray tsika raha tsy manova ny zao fitsombam-bahoaka be dia be no azahoantsika maronisa dia efa maronisa amin'ny antemeram-pirenena dia manova prime ministre dia manova fitondrana amin'izay tsika dia manao mamorona asa manao zavatra rehetra aloha tena ilaina fa tsy dia tena atao mahalina fa le asa ny tena ilain'ny ambany tanàna fa mba betsaka nolo mba mavita asa ty amin'ity fahatamisany tena marina zany dia tolotolotra kely iny zavatra rehetra tsy mavonjy iny zay ary tena mijaly zay aty satria ndray le fokotany te hivotsy nefany zay mila taratasy zay mila zavatra atao afokotany zareo rehefa teo eo dia eo rehefa tsy teo eo dia mita fokotany sady voly zany le fitaka izay zay tena leo zay tena leo an'le kobakabavo leo zay teneno tena aiza le fotaninareo dia teneno mazava tonga dia fantatra hoe niza mamanaty azy teo mafinaritra fa masambyjoro sy miteny zay ny tena dadavina mihitsy masambyjoro miteniny tsy mety dia miara manofotsika dia mijoro amin'ny famarinantsika mety atsika rehetra amin'izay fiainana hainao marina moa sika mba angatahako zany le pompe salama daholo aminareo le sika mba angatahako zany le pompe any aminay zany hitanareo efa tamin'ny heritaona tsy mivola izy dia mijaly le olona natakinay makarana ny kitsitera dia zay mba angatahako aminareo le famelenana amin'le pompe
aiza le poto atsambadikatsy le atsambadikatsy efa eritaona tsy misy rano efa eritaona mbola tsy mivilezy hatramin'izao ina ny antony tonga an'izy tsy haiko fa resaka vola problème anaty vola ngamba le izy vola dia le vola cotisation zany tampana zany daholo iary zany any amintsika zay lafo be le olo le izy tsy fantatry fa hatramin'izao le izy mbola tsy mivony amalazaindra rehefa mivoa amin'ny volana marsa fa raha volana marsa manantsika zao efa avril tsy maintsy faranana izao zava-misy izao tsy afaka manao na inona nefa ity kandida ho sondrava-mahoaka ity raha tsy mavitrika tonga amin'ny fidiny rehetra efa hitsahany etapon'ny loha zao tsika ihany mamarana no avintsika ampelatanatsika teo zao ny hoe mahasavo mba hoe telonjato efa manana telonjato zao tsy mahazo tsy manjato marina zany manjato tsy mahandro tsaramaso tsy mahandro io zahay zany mba isolovavanareo zahay miado amin'ny vahoaka zahay tsy manaiky anzy tsirariny ohatrao fa tsika vahoaka koa tsy maintsy miaraka miady aminay koa fa manjary miady rery zay miheno fitarainanareo zahay ahotina ao anaty lisy mpifidianana dia mandeha mifidy daholo tsika amin'ity fa arakaraky ny matibetsaka atsika mifidy a no ahafahantsika manova ny tantara mahazo maronisy anivony antemera-pirenena dia manova n'izao fitondrana tsy mety izao zay zao enina ny ao a efa mihinana varosotapana rosotapana zao no haninay tsy araka tsony mihitsy le izy dia voamaina zao mba tsakatsy ny vola lefa leo mihitsy ny ankizy mirava avy any ankizy dia menomenina mihitsy hoe dia voamaina foana very mamy vao tamin'ny atoandro voamaina anatin'ny ty herinandro ray manontolo ty dia ny fandripahalemana amin'eo zany misy manendaka eo rehefa arivariva kely eo dia anenelakela trano sy ny rehetrarehetra any moa ye zay satany hoe arahany avany zany le olona dia angalarina zareo raha tsy hoe ry ambony ery aminareo ery asiana jiro zany raha hoe apetraka eo izy tsolana mihitsy zany sationa ny zava-misy ainany malagasy izany rehetra izany voalaza ny maitra antra raha zavy manatsoa teo fa mila faranana izao zava-misy izao ka mila tonga saina ny rehetra avitrika hifidy ary tsy ho voafitaka ny vary iraikilao sy fanomezana maro samihafa intsony indray amin'ny fifidianana ho avy mba hahafahana miala amin'izao fahantrana izao fa tsy mitovy hevitra ny samy olony ny fitondrana manoloana ny fitantanana ny komina Antananarivo renivohitra olana goavana eto amin'ny renivohitra Gasikara ny SMGD na ny orinasa municipal natsangany Nena Andria Tsitoen isahana ny fiantsonana na ny parking taoriny io dia tsy nisy fidiram-bola intsony ny komina ka tsy voaroaka ny fako no sady taralava ny karamany mpiasa tsy sihatra amin'ny fandraisam-bola nefa no ny fanarana tamin'ny SMGD tany ambolohany ka miteraka izao olana izao araka izao tati-baovao ny Asin'Andriamalala Simano Randriamalala izao mifandritaka indray ny samy olon'ny fitondrana ny amin'ny fanapahan-kevitra momba ny SMGD orinasa munisipaly natsanga ny ben'ny tanàna teo aloha Nena Andria Tsitoen isahana betsaka momba ny fiantsonana na ny parkina eto andrenivohitra taty aoriana lasa mitantam-bola indray ity orinasa ity ka zararanisy isany volaniditra ao amin'ny komuna ka niteraka ireny krizin'ny fako tsy voaroaka teto Antananarivo renivohitra ireny noho ny tonga ny filoha manoka ny delegasiony Antananarivo renivohitra dia naverina tamin'ny kitapom-bola ny komuna ny fitantanana ny Abatsena ka nampisendoatra ny mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny volomboasary ka tonga atrena fitsarana ny raharaha ny syndikan'ny mpiasa rehetra ao anatin'ny komuna nefa dia manizingizina fa tsy hitantam-bola noho ny fanarana nananganana ny SMGD tany am-boalohany ny contrat ohatra zao tsy voavakoka amin'ny Cyprien eto le contrat tsy vitako tsy sady tsy nitondrosay fa zao fotsiny ao anatin'le izy raha ny tena izy dia sécurisation an'ny données ny commune no fanarana sécurisena zany ny fomba fampidiram-bola ny commune fa raha fahafantarana tsy mifandraisana amin'ny vola ny commune satria ny anamarinana izany dia zao amin'izao za mbola miteny zao mbola tsy raisin'ny trésor public le vola raisina amin'ireny tiketsena nalain'ny SMGD reny miantso ny mpanolotsaina tanàna mba andray andraikitra moa ny syndicat ny mpiasa ny komuna Antananarivo renivohitra raha namoaka fanambarana noho ny fijalinana azo mpiasa nandritra ny taona maromaro lasa mahakasika ny fandraisana karama fitsabona ary ny fampitaovana amin'ny fanatanterahana ny asa zay natao dia miantso ny mpanolotsaina andray andraikitra amin'ny famerenana ny fidiram-bola ny komuna ho tantanan'ny tompony andraikitry ny komuna ka miantso an'Andriamatoa filohan'ny mpanolotsaina sy ny filohan'ny delegasiona manokana tanàna Antananarivo mba hampiantso ireo mpanolotsaina
anao fivoriana tsy ara-potoana anatanterahana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Faharoa, mahakasika ny SMGD dia araka amin'ny fitoriana izay napetraky ny syndicat lahana 2022/8 SACUA ny 1er août 2022, dossier Bianco 610 RIP 22 SACUA ny 1er août 2022 sy ny fitoriana laharana 2022/07 SACUA ny 3 août 2022, dossier tribunal administratif d'Antananarivo référence numéro 88/22 para TA-AN ny 3 août 2022 izay efa nametrahana fihiteny fa tsy namaly intsony fa miandry ny fanatrena na audience eo amin'ny fitsarana. Hatreto nefa dia tsy mbola hita ny toen'ireo raharaha ireo. Izay no mahatonga anay manontany hoe rehefa iza dia aingana io audience io satria dia niaritra ny fijaliana tanteraka izay mpiasa. Fahatelo, satria ve ny mpitantana ankehitriny dia miezaka mampiditra ny vola hikarakarana ny mpiasa sy ireo mponina eto Antananarivo ho fampandrosoana dia sakatsakanana amin'ny alalan'ny procédure na texte nefa raha commune tsy misy vola inona no ataon'ny mpitantana sy ny mpiasa eo. Ohatra ny fanampenana ireo lavaka amin'ny lalana sy ny fanadivana ny tanàna ary ny fanomezana ny karaman'ireo mpiasa sy ny zoan'ireo mpanolontsaina. Noho izany dia takianay nijerevana aingana izao olana izao mba tsy ho tara ny fampandrosoana ny tanàna ao anatin'ny fotoana fohy, indrindra ny karamanay mpiasa izay tokony ho raisina ny 20 ka hatramin'ny 25 volana itsahany. Tantara mbola mitohy ity adiny Sam Loranjy eto andrenivohitra ity. Ny mampalahelo dia ny vahoaka madinika trano voatery mizaka ny tsy fitovian-kevitra ara-pitantanana. Tsy aivina fa naberesaka ny momba an'ireo orinasa munisipaly natsanga ny ben'ny tanàna teo aloha tsy fantatra mazava ny tena fandeha ny fiodonam-bola tao anatin'ireo orinasa ireo ka navelo taraina ireo mpanolontsaina ny tanàna. Vaovao avy any Ambatondrazaka miainana tsy fahasahiranana tanteraka ireo mponina ao ambody atafana komina Ambandrika amin'izao fotoana izao. Tsisy fampandrosoana havanana ao an-toerana ho ireo mponina. Tsy misy mandeha amin'ny laon'ny fiainan'ny mponina amin'ireo olana maro lafy heverina ho bitsika indrindra kanefa miantraika amin'ny vantana amin'ny fiainam-bahoaka. Taty-baovao Niry Andrianarivony, NBS Ambatondrazaka. Zanabohitra iray anisan'ny mamatitra ny komina Ambandrika Ambody Atafana. Maro lafy nefa ireo olana sitrain'ny mponina ao an-toerana toy ny faratsindalana mampifandray ny tanàna amin'ny renivohitra ny komina. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny rano fisotro madio sy ny faratsian'ny tsena izay efa natsanga ny vokon'olona roa taona lasa zay. Miandrandra fampivoarana ny mponina ao an-toerana ankehitriny saingy minimikipy sy manentsy tadiny manoloana ireo olana maro lafy sitrain'ny mponina ao Ambody Atafana izay ny mpitondra fanjakana. Ety zany dia tena tanàna farazia mahatra na inona zavatra misy eto aminay eto dia tsisy fivoarana na president na mpitondra zany dia tena tsy hitako mihitsy zany zay zavatra mba miseho eto aminay. Misy fikambana vehivavy, misy ny be antitra, misy ny rehetrarehetra nefa tsy mikasika amin'ity tanàna ity zany. Tsy tonga aty dia tena farazia mahatra zao ny tsenanay zao tsisy raha manjary zao. Ny lalana moa zany dia efa iaraha mahita mihitsy. Ny etaentanay zany dia mba fanamboarana an'ity tsenanay sy ny lalanay ity. Ny fangalana rano moa zany zay ety dia efa tena tsisy mihitsy koa. Tena efa ela mihitsy zany le lalana nefa ratsy fa le mpitondra mihitsy tsy mivaky loha tsy mandray andraikitra amin'izay lalana zay tetezana. Olana sedraina eto Ambody Atafana zany dia misy tsena kely eto amin'ny arabe eto dia mba tena zany izy mba ho androso nefa ny fandrosoana sahalandraha tsisy mihitsy. Ny lalana ratsy be dia mba manentana ny lemera zany zay eto Ambody Atafana mba namboatra ny lalana sy mba karakarany zany fa dia mampalahelo le tsena zany tsy mety mandroso mihitsy fa mba misy roa taona ihany na andrana azy fa tsy mety mandroso mihitsy le tsena. Dia mba manentana zany zay manentana ny lemera Ambandrika eo mba ampandrosondroso. Fandriampahalemana aloha zany dia tena tsy milamina mihitsy fa tena ala boty tena mandeha mihitsy. Halatra baranjely, akondro, angivy, vary tena misy mihitsy. Anteneny izy ireo moa fa aorian'ny fividiana sombamboaka amin'ny 27 volana May mba hisy ijery sy hanampiany ity zanabohitra Ambody Atafana ity.
pejy ny toekarena kosa indray mampanay mafy ny hoavy ny toekarena eto Madagasikara raha izao fomba fiasany fanjakana izao no mitohy fantatra mantsy izao fahitaky ny fanjakana volabe tsy toko tsy foroana indray ireo orinasa any mba miasa eto amintsika zary mifanaro politika ny fomba fitantanana ny fandrarana ampitombo ny fahasahiranana efa misy izany hoy ny asa Randriamamizafy rano ny heviny makasika izay fanadihadiana. Ny herinandro teo dia namoaka ny banky iraisam-pirenena fa ny 900 ny olona manitra indrindra maneran-tany dia monina amina firenena afrikana misa enina isan'izany Madagasikara. Ny farany herinandro lasa iny ihany koa no fantatra fa mbola hiakatra mihoatra ny 100 ny tany fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Tsy afaka anatin'ny fahasarotana sy ny faharatsiany Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny mpandinika dia zary mifangaro ny politika sy ny fandraharahana ka tsy afaka miarina ny toekarem-pirenena. Isan'izany ny orinasa Tico sy ny Magro izay mamelona sy mampiasa malagasy amanaliny maro ny ainga tany amin'ireo tantsapam-boly sy mpiompy ka hatramin'ireo mpivarotra ny vokatra kanefa noho ny politika dia gejaina tsy afaka miasa hoy ny fanazavana. Manao tany tsy tandalana zay mena fahefana manararaotra fahefana zany zay mitondra de manao de pouvoir izy de ararotiny zay fafananana an'izay kanefa anatin'ny tany tsy tandalana de rehefa tsy tandalana de zay rehetra manana fahefana zany no manararotra de izy tsy manana fahefana zany maty de maty manaraka an'iny toekarena satria tokony zavatra samy hafa zany ny manao ny resaka politika sy ny manao ny toekarena. Any États-Unis de ny mpanao politika de hafa, any Israël nge ny mpanao politika hafa de resaka toekarena hafa. Malalaka zany ny olona opérateur économique zany malalaka zay nge mahatonga Chine mandroso be io ny opérateur économique any Chine nge malalaka malgré ny Chine de manao rafitra politika atokotokana dictature fa ny anazy ny rafitra toekarena any libre malalaka de tsy voafehy zany tsy fezy ny resaka rafitra politika zany ny rafitra toekarena fa ny ety amintsika ny amin'ny tanymanitra fezy ny rafitra politika ny rafitra toekarena ka raha misy aza opérateur économique mba manana potentialité tokony androso de piteny politika ka tsy azo lavina ary afaka anazavana zany ka ny groupe Tico Magro de nopitena tanteraka noho ny resaka politika de eto Madagasikara sy aty amin'ny tany mahantra zay mpandrarara toekarena matanjaka ka tsy miafile amin'ny tokony mpitondra de maty ny ary-potena fomba rehetrarehetra de zay mahavoan'io de tsy misy mpandrarara mandeha aty aminao satria fantan'izay azadino fa ny opérateur international de manana information feno lavitra no ianao aminao io tsy makany aminao any izy ve de anarany volany any fa ny makany aminao de prédateur économique zany hoe olona mpangarona angalatra ny andanany any aminao any mikoatra am'zany de kamarony solotongeto nge angalatra ny toekarena angalatra ny toekarena Madagasikara ohatra tonga hito amitsika nge Sri Lanka mangalatra ny vatsotsika nge natonga avany aty sinoa nge mangalatra ny volamena hatramina ditikazo nge ala iny sinoa eto reny zany tonga aty aminao fa tsy misy opérateur ngeza be tonga aty aminao satria tsy matahotra. Raha ny vaovao navoaka ny Africa Intelligence dia fantatra fa orinasa lehibe 12 eto Madagasikara no tratry ny fangejana mivantana ny sampandrarahany etra ny kotombolany amin'ny banky noho ny fanitsina araketra na redressement fiscal. Ampolony ihany koa no voalaza fa mbola eo amin'ny dingana ampiarana izany. Etra ampolony taonany no voalaza fa nolavidiny orinasa no izy no heverina fa tsy aradrary no anaovana fitakina ho iatrany ny fanazavana. Misy an'iny ary zavatra marina iny tonga de hoe ny compte bancaire an'olona no poncteny zala compte bancaire an'olona nge tsy chiffre d'affaires ny fakana etra amina société nge amin'ny apartina chiffre d'affaires chiffre d'affaires hafa ny compte bancaire an'olona hafa compte bancaire an'olona nge mety mandalo payen'ny client na sisy any ny alainy izy tika zany efa tsy manara-dalàna nge zany de raha société zone France ohatra nataonao zany miala teo izy fa ny zone France nge batainy fotsiny matériel de mandeha any tany hafa ndray izy fa raha le société fa implanté tavela ela be eto reo mety minégocie any izy kanefa tsy fanarany-dalàna dika zany de zay zao misy an'izay de mahazo information an'izay ny opérateur rehetrarehetra dans le monde zay nietrehitra andeha anao investissement ty Madagasikara efa tsy mandeha aty hoe any Madagasikara nge ny compte bancaire anao nge no tonga de poncten'ireo angalany vola resaka fisika nefa ny tsy any ny fangalana fisika fa any amin'ny chiffre d'affaires
de izy any andeha zany io tsy makeo izy ko de rehefa tsy misy opérateur matanjaka be any aminao de inona no toekarena iodina eo de reny mila zay ko hoe prédateur économique pakana vatsoanao sy ny volamenanao amin'ny kilo sy ny fozan'ny krabinao sy ny ditikidiky sapainao any mameno tanànanao. Raha mahakasika ity raha ity manokana dia fantatra fa vola be tsy toko tsy foroana manodidina ny 1 miliara ariary na ray alina sy roetsy euro no takina amina orinasa iray raha ny lahatsoratra navoaky ny Africa Intelligence ihany izay laza fa isan'ny niarany izany ny orinasa mpanafatra vy Delta, ny ivitoerana fanaovana fitsiriana ara-pahasalamana IMM, ny orinasa Star. Efa niaran'ny fanagiazana koa ny Sipromad. Raha ny vaovao, saingy nisy ny fampirarahana nazahoana nanesotra ny avis ATR détenteur na ATD. Tsy ireo orinasa goavana ihany, fa betsaka ireo mpandrarano mikaikaika amin'ny resaka hetra. Andanin'izany anefa, dia betsaka ireo orinasa sy mpandrarano mikaikaika fa mbola manana trosa amin'ny fanjakana dia ny crédit TVA izay mbola tsy nalohan'ny fanjakana. Raha tsy hiteny afa-tsy ny orinasa Ambatovy izay nilazain'ny masoivony japonais fa zary lasa sakana ho an'ny fampiroboroboana ny fandraharana ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny crédit TVA. To mampitombona ny vaovao miely fa bankrompotra ny fanjakana malagasy, misavovona ny trosa, koa tadiavina ny hevitra rehetra mba ampidiram-bola ho iatrany ny fanazavana. Vaovao ny tranga ampiaramonina velotarainy ireo mponina fitontrano hoe tsy ampefilo ambadiky ny knapy mahitahita ny tanin'izy ireo. 40 hektara na fitambarany tany, 5 hektara ihany nongatany ireo mponina. Manana taratasy izy ireo kanefa rehefa anamafa azy ireo ny tany dia nivadika taratasy fotsy ny antota taratasiny izay efa napetraka tao amin'ny sampandrarah misahana ny fananantany na ny domaine. Asiny Andriamalala, Manora Andriamalala mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Tsy hita fa nivadika ao taratasy fotsy madio ireo atoto taratasy manamarina fa anireto fianakaviana ireto ny tany ary tsy hita tao amin'ny sampandrarah misahana ny fananantany na ny domaine izany. Tany 2 hektara etsapefilo ao ambadiky ny knapsa ity hitrangana disadisa ity indray. Mponina manodidina eto ihany no mikasa akantany raha ny fanazavan'ireo mponina. Izahay misy taratasy de nitoy an'ilay tany amin'ny domaine dia izao. Raha toky izay natsofoka dossier tao amin'ny domaine, nandeha ny taratasy tao amin'ny domaine, nanao ny veriny izay hanao visite kely hijereny taratasy hoe azy atrika tsy aza ilay izy. Papier foana ny hitanay tao, papier venin ny hitanay tao, papier foana ny hitanay tao, taratasy le fitoerana papier orta-papier iny sisa ny hitanay tao. Magaga izy ary nankal'ilay taratasy. Rehefa mba mikarakara taratasy zay tsy azonay mihitsy hoe taratasy mandeha rehefa avy eo zay miverina ataon'ny domaine miverina lasa tsy hita indray le taratasinay. Rehefa avy eo nefa rehefa tsy hita le taratasinay après an'le taratasinay tsy hita ohatra hoe tapabolana tonga indray mipandrotana. Zay tompoko dia tena tsy azonay mihitsy. Le taratasinay zany mandeha dikan'izany zany aminay mandeha mihitsy izany mikaroka an'le ao anatin'le taratasinay anaovany anay ohatr'izao. Satria alay mihitsy ny le taratasinay anaovany an'io zavatra ataony anay io dia noho izany mba mangataka izay aleo ilay dezaranay mba hijanona satria izay efa nanana an'io be da be io fa izay tsy miady aminay amin'izay nalainy fa izay kosany tompony tany dadabe bebe tao daholo ny tavononay menakavy no milevina eo daholo izay menakavy no mipetraka. Voalaza fa olona manodidina mipetraka eo amin'ilay tany 40 hektara no manao tsindry anireto mpandova ireto. Misy minisitra sy olona ambony ihany koa no ao an-damosiny raha ny fanazavana. Fa misy olona hoe minisitra, misy olona hoe tena hoe ambony tsy azo atao ninina zany mampanao an'io zavatra io amin'izao fotoana izao hoe mety ve zany tompoko hoe zoma zany asianao menao taratasy grosy dia mivoaka le taratasy jerevanay hoe misy soratra hoe 48 heures miala eo nareo nefa le 48 heures ao aorianan'le soratra amin'le taratasy mihitanay eo tsisy didy fandravana le izy fa hoe 48 heures fotsiny. Zay aloha zany zao ny zavatsara hoe hitanay hoe hita hoe fa tsy mety dia zavatsara faharoa hitanay tsy mety ihany koa tompoko dia tena hoe raha vao miteny ka hoe madinika ireo tonga dia atao fa tsisy dikan'izany tsisy dikany mandrodana an'ireo dia ny dioara amin'io ihany zany tena mba angatahanay fa io tsy hamelany io. Raha ny fitarainan'ireo mponina moa dia nahatongavana grobra sy huissier izy ireo androany maraina mba hanesorana azy ireo eo amin'ny taniny.
nilaza ho tsy ho afaka nandray mpanao gazety kosa ny andaniny raha nantaniana ny heviny sy nangataham-panazavana momba ity tany etsam-piafilo ity. Pejiny sosialy ireo fokotany rehetra manerana ny komina Alasora no lasa manana olana amin'ny famatsin-drano ankehitriny raha fokotany roa no nanan'izany olana izany teo aloha. Magaga tanteraka ny zava-misy hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana ka tokony ilazany marina ny orinasa Jirama raha tsy mahavita mamatsy rano ho an'ny mponina Antananarivo intsony. Fampahoriana sy fanabotriana vahoaka amin'ny alalan'ny faktura fotsiny no ataony ity orinasa ity raha ny faneho-kevitra. Germaine Mejanary ny Artanjona. Tsy nijiro ihany ny olana fa hatramin'ny rano idiovana sy andrahoan-tsakafo dia olana goavana ho an'ny Alasora. Raha ampahana fahatapana no nisy teo aloha dia ny tanàna iray manontolo no fahirano ao amin'ity komina ity amin'izao fotoana izao. Tsy misy ifandraisany amin'ny famatsiana rano eny Alasora ny fahavaky ny fantsona lehibe eo Ambatonjara raha ny fanazavana nataony ben'ny tanàna ao an-toerana. Kanefa dia lasa ireo fokotany rehetra ao anatiny ity komina ity no tsy misy rano ankehitriny izay tsy hay mazava ny tena antony hoy hatrany ny fanazavana. Misy fahasombany foana le fantsona lehibe zany eo Ambatonjara izay amboarin'ny Jirama foana moa izy io efa fany telo fany efatra teo angambany izy io ny vaky isan-kerinandro zany. Nefa io le fantsona vaky io zany mamatsy fokotany any Matsinjo dia eo koa Paibato Ambomarina sy Ambotanety zany hoe fokotany anankefatra. Tena ponina zany vatsian'ireo vavatsin'iny fantson'iny rano dia io efa nisy problème foana aloha teo aloha isaky ny vaky dia tapaka roso telo andro ny rano namboaran'ny Jirama anazy vao miverina amin'ny laoniny. Tsy haiko mihitsy hoe ity zany zao tapaka daholo zao ny rano eraka Alasora amin'izao oritenenako zao tsy haiko hoe maninona ny tapaka daholo ny rano nefa zavatra samihafa ny makany Paibato sy Matsinjo ny kadin-dratombo rehetrarehetra sy ny manodidina iny tapaka daholo. Le izy angamba ny tokony hotsoro ny tompon'andraikitra hoe tsy ampy anie le rano tsy ampy le rano dia mila ampifandimbiasina ohatran'ny délestage ihany izy io satria raha araka ny fantatra hoe 64 000 mètres cubes par jour no tsy ampy ihany famokaran'ny Jirama azavaiko le izy. Tsy ny ranomandro zany tsy ampy fa le foto-drafitrasa mihitsiny fa nadiovana le rano ho zaraina aty amin'ny tokantrano izay le tsy ampy zany hoe tokony hisy investissement vaovao zany ataon'ny Jirama ahafahana tena mamany le olana ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Tokony ilazany marina ny orinasa Jirama fa tsy famitaka foana hoy hatrany ben'ny tanàna. Ankoatr'izay mbola tsy hita atreto ireo fiarabe nampanantenay ny ministry ny rano taorian'ny fihaonana teo amin'ny ben'ny tanàna ny Alasora ny 5 volana Aprily lasa teo. Fa le rano aty tapina Alasora fokotany Alasora sy miadana tena tsy mbola milamina mihitsy le izy. Zany hoe iny aloha zany tena tsy misy rano tsony mihitsy tonga aty io moa miresaka amin'ny Jirama zany zay hoe tapaka ny any ambany dia mba ny aty ambony zany amin'ny alina zay vao mahazo rano ohatrany hoe solution ohatr'izay zany sisa no misy eto fa na le famatsiana le bonbonne ary tena tsy araka ny Jirama tsony noho ny fitarainan'ireo mpiasa ihany koa zany ny Jirama makaty hoe monsieur le maire zay tena tsy ampy fitaovany camion vity sisa ny mamatsy andreo le tena quartier sy fokotany maro tsy ampy rano eto Antananarivo sy manodidin'ireo. Zay moa zany akaiky ny Jirama Mandroseza dia tena hoe mba miantahanta io foana dia rehefa miantso zay vao afaka tonga zareo indraindray fa indray mandeha isan-kerinandro no manatitra amin'ny fokotany anankiroa eo amin'ny 7 mètres cubes 500 eo hatramin'ny 10 mètres cubes eo zany re moa ampy amin'ny fokotany anankiray mandritry ny herinandro dia tena olana be ary tena misy menace anankiray foana zany aty satria ny tena olana ihany koa rehefa tonga le rano dia tena ifandroitana tena lasa mampifandrafy le izy satria mba tena samy ahazo rano ny olona rehetrarehetra dia na dia atao zao fa misy fandaminana amin'le fametrana le bidon dia tena lasa misy tsy manaraka fifandaminana noho ny tahotra no hoe tsy ahazo rano. 2 kilometatra miala ny Mandroseza no misy ny komina Alasora kanefa na ny famatsiana rano ho an'ireo mponina ao amin'ny azy tsy araka ny Jirama. Miverina amin'ny fitoaman-drano amin'ny alalan'ny siterna ny ankamaroan'ireo tanàna eto Andrenivohitra
raha toka fizarana pompy isa-tokantrano no tokony irosona amin'izao taonjato izao. Raha ny zava-misy dia iverina antsaka enan-doharano ny malagasy monina eto andrenivohitra atsoatsy, ary tsy eto andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra dia misedra olana rano, ka everina fa iverina eny an-doharano avokoa raha izao no mitoy. Makasika ny toetry ny andro roa andro ny setsy izay dizara raha nahita masoandro ny teto andrenivohitra, erika sy zavona no nandrakotra ny tontolo. Mbola tsy ao anaty vanandro ririnina isika raha ny fanazavana fa ao anaty manasaratona. Nancy Raharovola sy Mathieu Princy. Mizara vanandro telo ny toetrandro eto amintsika, eo ny lohataona, ny ririnina ary ny fahavaratra. Dingana iray ahafana miampita amin'ny vanandro ny ririnina izao lalovana izao raha ny fanazavana ny teknisianina, eo anivony sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Mifangaro anatin'ny tontolo andro iray ny vanandro rehetra hita eto amintsika, saingy tsy aritra io toetrandro manasarataona io fa atao anatin'ny 2 na 3 andro ihany no faharetany. Raha ny eto Antananarivo manokana no jerena dia mandodina ny 13 degré Celsius ny maripana hita izay arahana zavona sy erika raha ny androany no resahiny. Mbola atao anaty volana aprily tsika mazao azy intersaison ngamba zany ilazantsika azy. Intersaison moa zany mety misy fangarona toetrandro, mety mbola misy ny oram-baratra amin'ny tsitokotoko mandalo ihany le mangatsika zany satria matanjaka kokoa ny varatra azy atao riny fandalovana rindraona atao atsimo nosy izay no mahatonga ny fitinana maripana fa tombanantsika manomboka miverina indray zany zao miakatra ny maripana tsika any amin'ny talata na alarobia any hoany satria manomboka tombanana mialevi indray aloha ny varatra azy dia ao anatin'izay any amin'ny tapany faharoa ny herinandro zany mety misy faritra indray miandry orana tandrindraona mety mbola misy arahana kotroka indraindray zany ao anatin'izay indrindra moa zany ao an'ny ilany voany andrefany nosy sy ny any amin'ny tany varatra andrefa Madagasikara. Any amin'ny faritra kosa toy ny any Atsinanana sy Analanjorofo dia mijotso ny orana ka mety ho tafakatra hatrany amin'ny 70 hatramin'ny 90 milimetatra ny firotsaky ny orana atao anatin'ny 420 ora. Nazo fampilazana amin'ny loko mavo noho izany ireo faritra ireo. Pejy fanatanjahantena ny 12 aprily ho avy izao no tokony anaingy hiazo any Egypta hiatrika ny fiadiana izay ho tompon-dakanina Afrika ireo mpikatroka judo malagasy hiaro ny voninahitry Madagasikara. 7 andro mialoha izay fianganjay nefa nanambara ny Federasiona Malagasy ny taranja judo na ny FMG fa mbola tsy nandrenesapeo mikasika ny fahazondalany na ny viza avy amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo. Aina ny mba ny fandraisany Laura Rasoana Voanjara amin'ny lalao olimpika sy ny fahazona medaly ho an'ireo atleta voafantina mialoha izao toe-javatra izao araka nambarany teo anivony FMG. Raha ny loharanom-baovao ihany efa 2 volana mahery zay no nametrahany federasiona nantota taratasy ny anivony ministera saingy izao mbola tsy nahazo ombaliny izao hatramin'izao. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany nanao antsoavo ampitsarana ny fanafian'ny Iran any Israely ireo mpitondra manerana izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fampiasana drone sy ny fandefasana balafimanga anjatony omaly alahady no nanafian'ny Iran ka ny teraka tahotra ny fandoran'ny faritra tao anatin'ny ady atao amin'ny lemaky Gaza. Fandresena Randriamiandro Soa, Juliette Rasoa ary manana Andry Rakotomalala. Manameloka ny ady sy ny fanafiana ataon'ny Iran any Israely ireo firenena 7 mivondrina dia Frantsa, Italia, Allemagne, Japon, Canada, États-Unis ary Royaume-Uni. Mitaky ny fampitsarana sy ny fanafoanana ny fanafiana ireo firenena matanjaka ireo. Voaravany fanafiana mivantana voalohany ataon'ny Republika Islamika tany amin'ny faritanin'ny Israely ho ny mpitondra teny ny tafika Israeliana Daniel Hagari. Nanambarany Flou Ibrahim Raissa fa tanteraka ny sazy ho an'ny mpanafika ary nampitandrina ny Israely amin'izay mety ho valiny tsy fitandremana amin'ity fanafiana ity mba tsy sy ny valim-piadiana mahery vaika kokoa. Nangataka fivoriana maika aherana amin'ny filan-kevitry ny fiarovana ny firenena mikambiny Israely omaly. Tamin'izany dia nanambary John Kirby mpitondra teny ny filan-kevitry ny fiarovam-pirenena fa tsy mila fanafiana izy ireo ary tsy mila ady lava amin'ny Iran ihany koa. Tao anatin'izay dingan'izay dia niantso ny États-Unis Téhéran mba nalavitra ny ady amin'ny Israely noho izy ity fifanandrinana eo amin'ny Iran sy ny fitondrana Israeliana. Omaly alahady ihany dia niantso ireo teratany mba hiala vonjy maika ny Iran i Frantsa. Manoloan'izany rehetra izany dia nanao fiantsoana maika ny Papa François mba noerana fioram-pefy mahery vaika izay mety hitarika ao amina ady lehibe kokoa any Moyen-Orient.
tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka anao tombo kilasy tombo vavy nanaraka izany hatramin'ny farany varahinao misesy ao aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandadrana ahoana marina ny global news ny dinika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe old boy ny tenako tombo kilasy tombo vavy manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko